Miaraba antsika rehetra amin'izao zoma fa sivy ny volana septambra 2024 izao. Ny antony andraisako fitenenana vetivety androany dia ho fanamafisana ny fanasana sy ny antso zay atao amintsika malagasy rehetra monina eto Frantsa, indrindra fa ireo eto amin'ny Île-de-France sy ny manodidina, mba ho tonga eo amin'ny Place de la République Paris raha ampitso sabotsy fa folony ny volana septambra amin'ny 2 ora tolakandro ka hatramin'ny 7 hariva mo no nazahoantsika lalana aneo hevitra anao fihetsiketsehana eo amin'ity toerana malaza ity. Izao hetsika izao mody natao dia noho ny antony maro. Voalohany dia ny fiaraha-miory, fiarahana miombina alahelo ary koa fampaherezana an'ireo rahalahy sy anabavy, zoky, ray aman-dreny sy zandritsika 20 zay nindaosy ny fahafatesana tsy andrariny tany Kongo tamin'ny alatsinainy 27 ny volana aogositra farany teo. Faharoa dia ho fiaraha-mientana amin'ny vahoaka malagasy manontolo manoloana izao von'olona tena mampalahelo izao. Anatin'ny sotoavintsika malagasy ny fanotronana amin'ny andro sarotra sy mampalahelo tahak'izao, tanana vy sy havanana isika ka izay didina maharary. Fahatelo, ny antony hetsika dia ho fanameloana ary koa ho fanoherana ary ho fampahafantarana amin'izao tontolo izao ny tsy fandriam-pahalemana sy ny herisetra miaramila mamon'olona tsy misy farany eto Madagasikara. Ny tsy fanajana ny zon'olombelona miverimberina farany teo moa dia averiko indray raha mahafantatra ny zavanitranga tena nampalahelo dia nitifitra variraraka nataon'ny mpitandro filaminana tamin'ireo mpiray tandrazana amintsika tany Kongo ka nahafatesana olona 20 ary koa naharatrana olona efo ampolony zay mbola misy 12 no eo andalam-pitsaboana amin'izao fotoana izao. Misaotra an'Andriamanitra isika fa aty amin'ny tany malalaka manaja izany demokrasia izany ka afaka misitraka ny fahazahoana maneho hevitra malalaka toy izao ataoko izao sy no ataontsika raha pitso eny amin'ny Place de la République ka rarotsika izany. Fahaefatra dia natao izao hetsika izao hitakehana ny rariny, zany hoe ny justice, fitenenana moa hoe que justice soit faite, mba tsy ho vitavita ho azy izao von'olona zao ka ho fatifaty foana
ireto mpiray tanindrazana amintsika ireto. Fahadimy dia idiniatsika, fandiniatsika miaraka ny fomba ahazoana mba anampiana, tondrana fanampiana amin'reto mpiray tanindrazana amintsika ireto. Fahaenina dia itakina ny fanajana ny zon'olombelona sy ny demokrasia, ary koa mba hitsahara ny famonoana malagasy tsy misy farany tahaka izao. Fahafito dia itakitsika fitsarana mahefa anome tena fahamarinana, ary koa da amaizana faran'izay mafy ireto mpamono'olona ireto. Manantena ny fahatongavantsika maro, olon-tsotra tahaka ny tenako, anehoantsika ny firaisan-kinantsika malagasy manoloana ny tsirariny. Rarina koa ny atongavan'ireo solotena ny vondrona politika ny fikambanana samihafa, satria nanaovana ny fangatahana fotsiny no nataon'ny association ADM, fa ny hetsika dia antsika rehetra, tsy hijerena afa-tsy ny tombontsoa ambony ny firenena sy ny vahoaka malagasy. Sehatra malalaka na tribune libre ahazoantsika rehetra maneho ny alahelo-tsika, ny aom-pontsika sy izay etaetantsika io fiaonana rampitso eo amin'ny kianjan'ny repoblika amin'ny roa ora tolakandro io. Ka de tongava maro tondra zay zakanareo rehetra, na banderole zany na afisy, afahantsika maneho mazava ho fantatra sy ho hitan'izao tontolo zao ny fahoriana sy ny jadona menjady amin'ny vahoaka malagasy any an-tanindrazana amin'izao fotoana izao. Dia manantena ny fiarahamientana ary koa ny fitiavan-tanindrazantsika rehetra ho tonga maro rapitso. Mandram-peona sabotsika mifankahity zany. Veloma daholo indray eo.